Am kafaliana hatrandray tompolazy tompovavy tsy dia nitokantranonao amin'izao alahady alina izao amin'ny alalan'ny fandaharana mahery atolotra antsika ary ny arahaba ary asaina mpanajanotsika anaraka ny fandaharana hatramin'ny farany. Ireo vaovao iraisam-pirenena no anomboantsika satria manalalao iraisam-pirenentsika teo amin'ny beach soccer sy teo amin'ny taranja baolina lavalava izany raha hoan'ny beach soccer manokana aloha dia resy fanoroan'ny ekipam-pirenena malagasy tamin'ny ity androany ity resy ny Russie tamin'ny isa 4-roa teo milalao voalohany tsika dia varesin'ny Tahiti tamin'ny isa 4-3 azo lazaina hoe ratsiratsy aloha zany nivokatra raha hoan'ny barean'i Madagasikara raha eo amin'izay beach soccer izay. Ho an'ny makidy Madagasikara ihany koa izay tafaverina tanin'andrazana io tolakandro io dia nandresy intelo tsika fa saingy tsy tafakatra ao amin'ny vondrona nioarany Uganda tsika teo amin'ny totalin'ny isa izay azotsika ka izay tsy nahatafitatsika ao amin'ny vondrona na dia nanana fandresena telo azy. Yakatra eny ambony kianja amin'izay tsika Afro Basket Women tanterahana eto amintsika nanomboka omaly sabotsy izy ity ka ifarana amin'ny 7 ny volana Jolay ho avy izao. Tsara fanomboana ny ekipam-pirenena malagasy raha hoan'ny lalao omaly izay nikatroka tamin'ny Maroc. Tsara fanomboana ny ekipam-pirenena malagasy eo amin'ny fedina ny tompontakany Afrika na ny Afro Basket Women latsaky ny 19 taona izay nitanterahana eto amintsika nanomboka omaly asabotsy ka ifarana amin'ny 17 ny volana Jolay izao. I Maroc no nifandroana tamintsika voalohany tamin'ny aorian'ny lalao-panokafana omaly. Resitsika tamin'ny isa mavesatra 27-20 ry zareo Marocanina. Teo amin'ny apa-efapitaona 4 ny lalaovana dia isika hatrany no nitarika tamin'ity lalao ity. Teo amin'ny apa-efapitaona voalohany dia ny 17-9 ny teny amin'ny Solaitrabe nitarika isika malagasy. Tamin'ireo apa-efapitaona 3 ambiny dia mbola nitarika hatrany ny malagasy tamin'ity fihaonana ity izay afaka nanindra tsara ny fanafiana ka anapiditra ny baolina mora foana. Lesoko kosa ho an'ny zareo Marocanina tamin'ity fihaonana ity sy ny teo amin'ny tanjaka ara-batana izay somary navezatra ireto zazavavy Marocanina ireto raha miohatra amin'ny zazavavy malagasy. Androany dia Nigeriana iray no niatrika amintsika amin'izao fotoana izao ka mbola eo am-pialatsasatra ny lalao amin'izao fotoana izao ka tsika miondrika amin'ny isa 17-20 manoloana ny zareo Nigeriana eo amin'ity lalao faharoa ity. Teo amin'ny lalao hafa kosa raha hoan'ity androany ity dia i Mali nandresy an'i Tunisie tamin'ny isa 7-20 no 30. Mbola itoy raha ampitso moa ity faninanana ity.